Amin'ny fifaliana trano no iarabana antsika tsara avy izay tonga eto anio amin'ity andro androany ity mbola misy plasy hitako ato anerindato ato amin'ny côté ato koatra mbola misy dia manona fiadanan'ny tompo atsika sy ny fahasoavany mba hanapaka sy toetra amintsika mandrakariva. Misaotra ny tompontsika mbola manana fotoana iarahana aloha voalohany indrindra. Tsy haiko raha mba fantatrao fa sarobidy ny fiarahantsika tahaka izao. Ary izay indrindra no ifampizarantsika amin'ity andro androany ity sarobidy izany izay ny voalohany indrindra. Ny sarobidy faharoa dia ny fiarahantsika mihinana ny sakafom-panava amin'Andriamanitra. Satria izy io tamintsika mbola nianatra tsy fantadidiko tsy ny hoe firy mety 8e angamba antsika nianatra le système digestif le sarisary eto misy orona dia misy vava samy nanao ny vavany teo dia ohatran manao transo dia eto ohatra misy tube dia ato misy vavony dia vita le sarina système digestif dia miara-miasa eo daholo ireo rehetrarehetra ireo mitsofoka ao am-bava le hanina dia rehefa tafiditra ao am-bava le hanina dia tsy mijanona ao akory fa midina any amin'ny misy teny zay na dia ohatran'ny hafahafa zay œsophage dia mikorisa ao le izy dia miditra ato dia mandalo an'ity dia mandalo an'roa dia mefarany amin'ny tsinay dia miara-mahazo daholo le tena ray manontolo dia tahaka izay ihany koa tsika ao amin'ny Kristy lay loha mampiditra ny hanina azonao dia miara-omeny daholo ny ambiny rehetra fa tsy tazominy ao amin'le izy. Amen. Dia tenenina manao akaikina mahazo anjara ao amin'ny tompo ianao androany. Amen. Toarintsika maka soratra masina iangatsika. Efesiana 2 no andeha ovakitsika. Epistilo an'ny Efesiana 2 dia vakitsika manomboka amin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohona an'Andriamanitra. Natsangana teo ambony ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amen. Ny faharoa dia ny Toriteny. Toriteny 1:7. Toriteny 1:7 vakitsika ny 9:5. Aran'i Jesosy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Ary sahan'Andriamanitra sady trano arafit'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena dia tahaka ny fanaon'ny mpitamarika mahay no nanovako ny fanorenana. Ary ny hafa kosa mandrafitra amin'izay eo amboniny. Nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny.
fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Amen. Somary sahirana kely saiko teo, matetika moa ao anaty fitariana ao ako vao mahazo ny afatra izay tokony ho zaraina, fa io maraina io dia afatra roa no famezivezy tao anaty saiko tao. Ny anankiray io dia ny anankiray resaka zanak'Andriamanitra sy zanaky ny devoly. Dia miezaka manontany ny Tompo hoe inona no sakafo sahaza androany, inona no mety, tsy hoe inona no tiako ny inona mahafinaritra fa inona no mety a. Dia ity teny ity no omen'ny Tompo atsika amin'ity andro anio ity. Raha omentsika lohateny izy na lohahevitra dia hoe trano arafit'Andriamanitra. Ina tsara? Trano arafit'Andriamanitra. Dia ina moa zavatra ambarany Paoly ao anatin'ity resaka ity a, ho raisitsika tsikelikely le izy zany. Ozy izy rehefa miresaka ao amin'ny Efesiana 2 aloha dia zao hoe tsy vahiny izy, isika ozy izy nampivahiny intsony. Taloha zany a ny teny, taloha ny soratra masina dia tsy destiné na atao hoe tsy natokana afa-tsy ho an'ny vahoaka Israely irery ihany. Ao anatin'io baiboly io dia misy fizarana anankiroa ny baibolitsika tsiraray avy a. Ny anankiray ny testamenta taloha dia ny anankiray ny testamenta vaovao. Io testamenta taloha io a dia io ny atao hoe tanaka. Dia io tanaka io a manomboka Genesis ka hatrany amin'ny Malaki zany dia mitovy amin'io tanteraka ny baiboly jiosy, baiboly israelita. Dia io a tsy misy teny natao lova ny jentilisa fa natao andry zareo no nanoratana azy rehetrarehetra manomboka Genesis ka hatreo amin'ny Malaki. Dia ozy izy Paul rehefa miresaka hoe ianareo a taloha fahiny dia oloko azy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny dikany hoe oloko azy dia étranger, zany hoe tsy natao anana anjara. Ohatratsotra zao raha ohatra ka miresaka tsika hoe ina moa zany étranger eto Madagasikara, dia ny lalàna malagasy dia mamaritra sy mametraka fa ny étranger dia tsy mahazo mividy tany eto ohatra, mahazo mipetraka eto izy araka ny validité à séjour ny arak'izay mety hoe inona no ilainy eto, ahoana ny tokony ataony eto, fa tsy manana zo izy. Zay zany amin'ny ankapobeny. Tsy resaka tsika ny any ambany latabatra sy ny any ambany simansy, ny any ambany lalana sy gorodona, fa amin'ny ankapobeny atao hoe étranger, ny atao hoe vahiny, ny atao hoe mpivahiny dia tsy manana zo anana tany, tsy manana fafana manao an'izay na ohatrinona volany, dia tsy manana zay zosa izy. Fa misy fomba ataon'ny malagasy fotsiny hoe mahazo manofa n'io tany io ianao na mahazo, tsy tadidiko tsara le izy hoe mandritra 100 taona, zay le izy. Fa le izy tsy mahazo manana anazy manokana. Dia ohatran'izay ihany koa ny jentilisa isika, ny olona hafa firenena rehetra, zay natao hoe jentilisa, zay akoatra ny jiosy rehetra dia jentilisa daholo, dia tsy manana zo amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Dia tonga amin'izay ny fanekena vaovao, tonga amin'izay ilay nentin' Jesosy Kristy. Dia hozy izy fanambarany Paoly hoe tsy vahiny intsony na mpivahiny ianareo fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Itsika io kely namanao dia lazao izy hoe ankohonan'Andriamanitra ianao hoe. Amen. Dia hozy izy manambara hoe natsangana teo ambony ny fanorenany apôstôly sy ny mpaminany. Omboka iresaka zavatra matomatotra kokoa tsika zany a, sy fahalalana ihany koa itombontsika. Ohatr'izao zany le système teo amin'ny Israely fahiny dia nisy ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Dia système na fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia tsotra be a. Ity misy ny atao hoe hevitra masina indrindra tamin'ny andron'ny Israel tany amin'ny désert. Ary tamin'ny natsangana ny tempoly dia ao anatin'io tempoly io, ao anatin'io trano io
ao no fonenan'Andriamanitra, ao no itoeran'Andriamanitra. Rehefa te hiona amin'Andriamanitra ny olona dia tsy hoe makarina, makatsiana, makaiza na makaiza, fa toerana ray ny ahafahany mahita an'Andriamanitra dia ao amin'ny tempoly io. Ary izy tsy afaka miresaka amin'Andriamanitra, tsisy ninona ambarany raha teo amin'Andriamanitra, fa manatona mpisorona izy. Dia rehefa manatona mpisorona izy dia milaza mpisorona ny etaetany, dia miresaka mpisorona amin'ny akapobeany ny etaetan'ny vahoaka an'Andriamanitra, dia mijanona eo amin'ny hoe nanota aho, inona ny tokony ho ataoko, dia mpisorona mamety lalana hoe zao zany tokony alohanao, zao sisa rehetra. Endrikendrika sarisarina voaka tamin'ny alalan'ireny confession reny zany tateo reny. Dia rehefa vita izay dia hoentin'ny mpisorona eo anatrehan'Andriamanitra ny fanatitra dorany, dia ny hena no hohanina, fa lay sabora sy ny zavatra matavitavy sy tsy fihinana rehetra iny ny dorana, dia iny atao hoe embokamanitra, dia accepter le olona eo anivou fiarahamonina. Zareo tsara fa ny tontolo fanompona, ny akamaroan'ny tontolo fanompona dia mbola mampiseho an'izay sary izay mandraka ankehitriny. Hoy za rehefa miresaka hoe ny eglizy kristianina ankehitriny dia jodaisma misy Jesosy. Satria le fomba fanao tao amin'ny jodaisma ihany fa asiana Jesosy fotsiny. Dia ity vatatrano, ity trano rindrina 4 ity na rindrina 5 no tranon'Andriamanitra. Dia ity no hajaina. Dia rehefa te hiona amin'Andriamanitra dia mila makaty. Fa raha vao tsy makaty dia tsy tafahoana amin'Andriamanitra. Dia rehefa hiona amin'Andriamanitra ianao dia tsy encouragena ny olona hiona manokana amin'Andriamanitra, fa misy mpanalalana olombelona tahaka n'ilay mpisorona izay miakanjo akanjo manokana rebareba. Dia iny rebareba iny no sininy fa mpisorona izy, dia azonao iresahana, dia iny mpisorona iny indray no mitondra ny fangatahanao any amin'Andriamanitra. Zay natao hoe esprit de l'ancienne alliance, fanahy ny fanekena taloha. Lay fanahy le fomba fanaovana azy ny ova, fa lay fanahy nijanona teo ihany, le fomba fisainana nijanona teo ihany. Dia ohatran'izay zavatra iaina ny akamaroany ny eglizy kristianina ankehitriny. Fa rehefa tonga Jesosy tsy izay le izy, fa jereo tsara zavatra nataony ity lay tempoly taloha. Dia hozy Jesosy laza tsy maintsy ravany ity tempoly taloha ity. Tsy afaka miditra amin'ny vaovao raha vao tsy ravany taloha. Tsy afaka miditra amin'ny vaovao. Dia inona ny zavatra nataony? Ravao ity tempoly ity, fa ho atsangako eo afaka teloana. Tao anatin'ny tontolo ara-panahy dia efa rava ny tempoly. Izay le tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Tapitra tanteraka ny système, ny ancienne alliance, ny fomba fanompona, ny testamenta taloha, sy ny fomba fanaovana ny zavatra rehetrarehetra tao amin'ny fanekena taloha. Dia niditra amin'izay ny testamenta vaovao. Izay mampatonga hoe teo amin'ny tenany dia teo amin'ny hazo fijaliana. Teo no nandravan'ny fandrafiana. Dia nikidy sy lalàna izay natao tandremana. Noravana teo amin'ny tenany zany didy sy lalàna natao tandremana zany. Dia nampidirina lay vaovao. Dia hozy izy amin'izay miresaka Paoly, atao amin'izay ny fanorenana vaovao. Tapitra ny séjour, tapitra ny vanim-potoana n'ilay tempoly taloha, andao isika anangana tempoly vaovao. Amen. Ty le tempoly taloha efa tsy hotson'Andriamanitra. Tamin'ny zanak'Israely 300 taona melohan'ny ahatongavan'i Jesosy dia efa nilozan'Andriamanitra io tempolin'zareo. Tempoly vidy io, tsisy fanatrehan'Andriamanitra intsony. Namoaka izy tany amin'ny bokin'ny Osea raha tsy diso ako hoe misy tenin'izay hoe lo ami. Ina dikany lo ami. Tsy miaraka aminareo tsony aho. Tapitra hatreny lalao. Hiakatra soratra vita. Tsy miaraka aminareo tsony aho. Tsy vahoakako tsony ianareo manomboka androany. Ary zao tsy Andriamanitra reo tsony manomboka androany. Tapitra ny tantaran'ilay tempoly, fa izy mbola nijoro teo. Ny fiarin'i Jesosy ny fiariny. Tritra moa zany ny efitra lamba tao amin'ny tempoly, fa izy mbola nijoro teo. Efa tsy misy fanatrehana, efa tsy miaina intsony. Tonga ny taona 70, rava tanteraka amin'izay ny tempoly. Le ara-batana zany. Tonga amin'izay atao amin'i Jesosy, dia inona ny zavatra nataon'i Jesosy? Anangana amin'izay tsika. Alay tena tempoly. Amen. Anangantsika alay tena tranon'Andriamanitra.
lay fonenan'Andriamanitra. Dia hozy izy sotra masina milaza hoe hitoetra eo mandrakizay ao. Amen. Dia lasa natsangana ilay tempoly. Inona ny fanorenana? Jesosy ny fanorenana. Fanorenan'ilay ray tato vato. Dia ny vatany tsy fantatro mety vato daholo nandrafitra ilay tempoly ray manontolo dia misy zavatra be dia be ao, misy fanaka, misy sisa. Fa ilay ray ato, tempoly fanahy amin'izay, inona tsara io? Tempoly fanahy io, tsy tempoly vatany io, fa tempoly fanahy naorina teo ambony, teo amin'ny Jesosy Kristy, eo amin'ny fanorenan'ny apôstôly. Nomboka lalinalitsika eo anatin'ilay izy. Jesosy lay fanorenana, Jesosy lay fondation. Io ihany koa izy lay vato fehizoro. Aza gaga mihitsy ianao rehefa misy fanambarana maromaro mikasika an' Jesosy. Fa zay maha spesial an'izy io. Amen. Izy sady fanorenana ny vato fehizoro. Ary izy lay nanao ny fanorenana. Dia tsy iza fa ny apôstôly. Inona ny dika an'izany resaka zany? Nisy fotoana nandinika tany amin'ny taona tsy fantatro hoe nanomboka 2014 teo eo tsy fantatro lofa ho amanokana. Dia nalaza be ty resaka hoe apôstôlika profetika ty. Nomboka mivoy an'izany le olona dia le olona moa ty zava-baovao. Nomboka ranga daholo sofina. Inona apôstôlika profetika? Fa za nasanao manatona nge pastera ray zay hitanao. Antaniona inona ka izany apôstôlika profetika? Fa tsy voazavany. Zay io ka. Misy apôstôly dia misy mpaminany. Dia manina apôstôly sy mpaminany? Zay fotsiny, zay. Tena ranga mihitsy ny sofiko ny antenina koe inona zany apôstôlika profetika anareo zany. Fa na ny atsimo na ny avaratra samy milaza an'ilay izy, na le neveriko fa miaraka sy ray fo amiko milaza aminy, le contre ihany koa milaza azy. Inona ary zany resaka zany? Fa ahoana ary fandeha an'izany? Dia samy manana ny explication io anazavana. Fa zavatra fototra iorenan'ilay izy dia zao hoe misy apôstôly eo anivo fiangonana. Nanomboka nikaroka zay atao amin'ny tompo. Za tsy dia mpikaroka mpanao étude biblika loatra fa mpanao étude manokana loatra hoe ikaroka amin'ny Google na ohatran'izay. Manomboka miaino ao amin'ny tompo. Inona ny tianao? Mipirina fotsiny ilay sujet. Amatona ny vitsivitsy aty aoriana. Manao ny formation ministère amin'izay dia manomboka misy zavatra hazavain'ny tompo. Manomboka misy zavatra henoko amin'izay. Inona ty resaka apôstôlika ity? Io lay atao hoe fanorenan'ny apôstôly. Dia inona moa le fanorenan'ny apôstôly? Ny fampianaran'ny apôstôly. Io no fondation. Ny fampianaran'ny apôstôly no fototra tokony iorenany lay fiangonana masin'Andriamanitra. Azonao ve? Ny fampianaran'ny apôstôly, tsika resaka le mpaminany, no fototra iorenany fiangonana masin'Andriamanitra. Dia nomboka nanao recherche, mbola misy feny apôstôly ankehitriny. Inona ny définition an'ny apôstôly? Voalohany indrindra ny bokin'ny Apokalipsisy dia milaza mikasika ny apôstôly zanak'ondry 12 isany. Ary ny epistily Apokalipsy zay miraza ny apôstôly zanak'ondry 12. Apôstôlin'ny Jiosy ny anaran'ireo, apôstôlin'ny Israely ny anaran'ireo. Ary ny anjentilisa kosa dia apôstôly ray monja dia tsy iza fa Paoly. Tahaka ny antsonan'ny Petera ozy izy Kefasy ho apôstôlin'ny Israely, apôstôlin'ny Jiosy, dia tahak'izay ihany koa ny antsona ho apôstôlin'ny jentilisa. Zany hoe lay fanorenana dia nataony rahalahy ireo ny fampianarana izay omeny epistily zay nivoaka ny vavan'ny apôstôly. Io ny fondation ary fototra ampitsara io. Amen. Fototra ampitsara io. Vita ny asan'ny apôstôly, vita ny fondation, vita ny fampianaran'ny apôstôly. Dia natsangana amin'izay ny rindrina. Karaha zao tsika mbola hiverina hitady apôstôly dia mitady fanorenana fototra vaovao hafa indray. Ka ahoana ary ny anaovana rindrina nefa tsy vita ny fototra mandrakity ny androany. 2 arivo taona aty aoriana tsy vita ny fototra. Mbola misy milaza mpanao fototra foana ho avy. Rahalahy efa mitsangana nge varavarakely. Za mpanao fototra. Mpanao fototra ny asako. Anamboatra fototra ampiko io fototra io fa tsy ampy io. Tsy possible zany.
Efa vita ny fototra, efa tapitra zany, efa vita ny mission-ny apôstôly. Dia ozy izy Paul milaza sy miresaka amin'izay, ny hafa amin'izay maninona ozy izy? Mandrafitra eo amboniny. Tsisy hafa mandrafitra fototra intsony aty aoriana, fa zay tonga rehetra dia mandrafitra eo amboniny. Tonga mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany. Tonga ry Martin Luther mandrafitra eo amboniny. Tonga ry Jean Calvin mandrafitra eo amboniny. Tonga George Whitefield mandrafitra eo amboniny. Tonga John Wesley mandrafitra eo amboniny. Tonga Pasteur Tovy mandrafitra eo amboniny. Pasteur Tovy tsy hanao fondation intsony. Efa vitan'ny apôstôly zany zavatra zany. Ny asan'ny ministera ambiny aty aoriana mandrafitra eo amboniny sisa. Inona ny dikan'izany? Tsy miala fampianaran'ny apôstôly. Amen. Zany mahatonga antsika fampizara ny hafatra eto dia tsy maintsy mifototra amin'ny zavatra izay ampianarin'ireo rahalahy ireo. Satria ireo no nomen'ny tompo an'ilay fitanana marika mahay mba andrafetana ny eo ambony, andrafetana n'ilay fototra. Dia ny amby rehetra eo amboniny daholo izy. Zany mahatonga antsika tsy mikaroka intsony, ary na mamaky verset aritsika miainga any amin'ny bokin'ny Isaia, miainga any amin'ny bokin'ny Salamo, miainga any amin'ny bokin'ny tantarany tsy fantatro rehetrarehetra. Dia ny esprit, ny fisainana ny fo, dia fisainana sy fo izay efa navoaka ny apôstôly ihany. Démontrable amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Raha misy mitondra aminao toriteny fa tsy démontrable. Ina moa tika ny démontrable? Amarinina. Tsy amarinina ny fampianaran'ny apôstôly. Tonga dia lavo. Tsy arafitra eo amboniny zany. Ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, tsy mirafitra eo amboniny zany. Fototra vaovao ny firoll'le olona. Ahoana moa filazan'izy ireny? Aniritra, le mikisaka. Manao aniritra izy. Dia ino no entiny? Tsy izy io. Lay arafitra teo amboniny fanorena ny apôstôly ihany. Io ihany no izy. Ary eo zaho sy anao no arafitra. Misy karazana olona arafitra ny ambony fototra hafa. Izy sa tsy izy? Azonao le izy? Misy fampianarana maro isan-karazany izay manao fototra hafa. Hoy Paul resaka, raha misy olona tonga aminareo ka mitory Jesosy hafa izay tsy torinay. Nandrika an'izany, misy Jesosy hafa be dia be toriana, tsy Jesosy tsaratsara zany resaka izany. Fa le tena esprit mihitsy izay hoentin'ny olona eo anatrehan'ny hafa. Jesosy ohatran'izao no entiny. Jesosy mpanao an'izao no entiny. Jesosy mpanao an'izao no entiny. Zany ny atao hoe Jesosy hafa. Jesosy mpamany olana rehetrarehetra, zay foana ny resahany isan'andro. Jesosy mpame anao izay tety avinao, Jesosy hafa izany. Fa lay Jesosy izay tompoin'ny apôstôly, lay Jesosy izay torian'ny apôstôly, lay Jesosy mpanompon'Andriamanitra, izay tsy manana ampoary, tsy manana an-tsaina, afa-tsy ny andrafitra ny tranon'Andriamanitra, isika ny tranon'Andriamanitra. Azonao hatreo? Toizantsika ary le resaka. Efa vita izay zavatra iray, vita ny fototra. Dia Jesosy. Vita ny pierre angulaire, vato feizoro, engany mba hainao ny ray amin'ireo farafaratsiny. Raha rabera sady tsy hainao vato feizoro, tsy hainao pierre angulaire. Iny zany le manaraka ny atao hoe vato feizoro, dia zao rehefa hanao trano ny olona dia asiana vato anankiray eo amin'ny sisiny ao, dia iny vato ray iny no andrafetana ny ambiny rehetrarehetra. Manaraka an'iny, fa tsy hoe samy mametraka amin'ny vatony sy zay tiany le olona, tsy zay. Korotany io trano io raha vao zay. Fa i vato feizoro iny apetraka dia alaina le tady iny dia sotomina amin'izay. Dia manaraka amin'ny hitsiny iny vato singa ny ray iny daholo, ny ambiny rehetra. Dia takizay ihany koa isika izay mandrafitra ny tenan'i Kristy, manaraka ny hitsiny Kristy. Amen. Dia misy izy ny teny Paul hoe arafitra amin'izay isika ho tonga te-poly. Inona zany ny tanjon'Andriamanitra? Ny hahatonga antsika ho te-poly. Mba hahatonga antsika ho te-poly. Natao hoe te-poly dia tsy biriky ray, d'accord ve tsika? Tsy biriky ray ny atao hoe te-poly.
tsy zay natao hoe tempoly, tsy zay natao hoe fiangonana, fa natao hoe tempoly, natao hoe fiangonana, dia vatatrano ray manontolo. Dia io vatatrano ray manontolo io amin'izay, ny zavatra zay ao am-pon'Andriamanitra ny ao am-pony Jesosy, manomboka amin'ny fotoana izay tongavany teto ambonin'ny tany, nanorenany alay fototra, nandrafetany alay fototra ny apôstôly ny biriky voalohany indrindra zay narafitra teo ambon'io. Eto amin'ity vatolampy ity nanorenako fiangonako izy ary vavady fiaina tsy hita tsy haresy azy, dia napetrany aloha le fototra 12 miaraka amin'ny mpino voalohany indrindra tamin'izany fotoana zany ry Marta, Marie Madeleine mino fa mba aoko Marta na dia sahirana nampiry trano ary izy tamin'ny fotoanandro ny mino fa mba tamin'iny ihany izy ny vo maty antoka be raha vo tanteraka fa mba iny ihany ny vo, dia narafitra teo izy. Maty reo dia vita iny aniny aloha dia apetraka indray manaraka. Dia izy Paoly amin'izay ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia tahaka ny mpitamarika mahay amin'izay, tahaka ny olona mpanao trano amin'izay, izay tonga rehetrarehetra dia mametraka ny anjara, tonga rehetra dia mametraka. Ny vahoaka an'Andriamanitra dia tahaka ilay biriky arafitra amin'izay. Ozy na ny tenin'Andriamanitra vakentsika teo ianareo dia sahan'Andriamanitra ary trano arafitra Andriamanitra. Tsika tsy afaka ny ahita, tsy afaka ny atsapa. Ianao rehefa mandeha, rehefa mandray ny famonjeny Jesosy ianao, dia misy zavatra tsapanao manokana, misy aina heninao manokana ny anatinao any, misy zavatra heninao hoe mamela zany, tena heninao hoe hafa ihany miaraka amin'ny tompo, heninao hoe hafa le fiainako taloha, hafa ny fiainako ankehitriny, matsapa zavatra ianao. Fa rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana dia mitovy amiko ianao, manomboka ohatrany milatsaka. Dia misy mihira ilay hoe lasaiza ny etaetany fokofony zao vonahalalana, milatsaka. Ohatrany tsy tena miredareda zany tsony afaka embolana heritaona, roataona, telotaona, satria maninona manomboka manana besoin amin'izay le biriky. Hoe tena tsy natao tokotelo ny ilana, tsy tondra vilany ny ilana, tsy petrapetrahana no ilana. Amen. Za aloha tsy petrapetrahana ny ilana. Misy biriky nge zay ny asa mandra-pahafaty ny petrapetrahana. Le biriky efa matirirany reny tao fipetrahana ny asany. Fa sasenao manana antom-pisina. Ary ny antom-pisintsika tsy tanteraka raha tsy arafitra miaraka isika. Azonao ilay izy. Ianao afaka manompo ny tompony amin'izay itiavanao azy any. Ianao afaka miteny hoe za nandray famonjena dia eto. Fa misy aina tsy mipetraka ao anatinao. Misy zavatra tsy alezy ao anatinao raha tsy manaiky ianao ho rafetin'Andriamanitra, ary ny planin'Andriamanitra tsy misy afa-tsy anankiray ampirafetana anao miaraka amin'ny hafa. Raha vao tsy izay ianao petrahan'ny olona, azao izay namanao, raha vao tsy izay ianao petrahan'ny olona hoe be dia be nge ny mpino ankehitriny miaina fiainana fotsiny amin'izao hoe rehefa mibiriky mandeha rery dia azo ataon'ny olona ataony amin'izay tiany itiavana azy eny. Fa mibiriky mipetaka amin'ny trano, za mbola tsy nahita an'izany mihitsy io, ngoto io biriky raha io. Birikin'olona mipetraka somatsara eo amin'ny tranon'olona eo ko ngotana ahoana. Tsy azonao ataony inona io, tsy azo kitiana io, satria manino miara-mirafitra amin'ny vatatrano ray manontolo io. Miara-mirafitra io, miara-mifamatotra amin'ilay vatatrano ray manontolo io. Kitianao io raha io dia misy impact ao amin'ilay vatatrano ray manontolo le izy. Dia tahaka izay mihitsy ny plasy ny zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra tsy natao ho biriky mandeha mitokana, dia anaovana asa manokana any, dia hitadiny Jesosy manokana. Tsy izay ilay fonctionnement, fa ilay fonctionnement miara-mirafitra tsara. Zany naterin'ny fony Jesosy mafy mihitsy rehefa hiala eto ambonin'ny tany izy ary. Nisy fotoana tena lasa saina mihitsy nandinika an'io zavatra io. Le teny Jesosy eo Matthieu John 13:34 iny. Didy ray ihany meko anareo.
Taloha izy nyresaka rehefa tsy mitovy fampianaran' Jesosy sy fampianaran' Jesosy amin'ny apôstôly sy fampianarany amin'ny fariseo. Ary fariseo izy miresaka, ina ny didy ambony indrindra, didy ambony indrindra. Tiavana manao tahaka ny tenanao, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao. Zany fampianaran' Jesosy amin'ny Jiosy, zany fampianaran' Jesosy amin'ny fariseo. Fa fampianaran' Jesosy ho an'ny mpianany, destiné ho an'ilay église, destiné ho an'ilay trano arafit'Andriamanitra. Didy ray ihany no meko anareo. Tiavanareo tahaka ny tiavako anareo ny aoko ifankatiavanareo ihany. Eo amin'ilay fanorenan'ny apôstôly. Dia ho zako hoe raha fomba fivavahana tena misy le sarisary iny atao amin'ny Facebook le hoe iza no voninanao an'izao, misy olona zato manao hoe iza voninanao iza mila karama amin'izao andro fahoriana zao, nangana daholo. Iza vonina iasa amin'izao andro fahoriana zao, miena ny tanana anankiroa telo sisa. Iza amin'izay ny iasa, jerena amin'izay iza ny iasa, tsisy tsony. Dia tahaka izay mihitsy ankehitriny. Iza ny andeha ho any am-piangonana? Iza vavaka? Iza vonina nompan'Andriamanitra amin'ny fony rehetra dia amin'ny fahitsiny manomboka miena. Iza vonina natateraka ny Jaunina 13:34. Tsy tian'ny olona aby zany io. Aza mijangajanga, oui, d'accord, marina mihitsy zany. Aza mangalatra tena menina, tovy hevitritsika amin'iny. Mandehana any am-piangonana, ampafolo-karena sisy, d'accord ny olona. Avoaka ny toy Jaunina 13:34 mody mangingina daholo fotsiny. Ngamo izy ity voatery hoe arabaky teny fa. Tsy mirafitra mihitsy ny trano. Faible foana ny église. Tsy tafavoaka. Ary ny tena problema nge raha lasaina-bavy dia araka le resako tamin'ny voalohany teo hoe ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'le trano. Misy asan'Andriamanitra ny anatin'ny biriky fa ny tena vraie présence dia ao anatin'ny trano. Maninona amin'izao fotoana iainantsika izao? Fa maninontsika tsy mahita intsony tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly miaravavaka dia misy rivotra. Dia misy lela mitarehina afo, miova ve Andriamanitra, tsy manao an'izany intsony ve izy? Maninona toriana ny filazantsara, dia tsy hainy intsony ny hery filazantsara fahiny. Satria le biriky samy mitady ny azy avokoa. Le biriky samy te azo fitahiana ho azy manokana. Ny biriky tsy natao azo fitahiana ho an'ny tena manokana fa natao andrafitra ny trano ray manontolo dia mahasoa an'izay miditra ao anatin'ilay trano amin'izay. Iza miditra ao anatin'ilay trano? Andriamanitra no moninao. Sa tsy natao hasoa antsika ireo vata-biriky ireo fijerina ho anazy? Velona ho an'ny tena ve ireo biriky tsy raha itsika moa tsy mahita biriky fa tonga dia sy many hitantsika eto. Velona ho an'ny tena ve ireo varavarakely ireo? Ny antom-pisian'ireo dia ho an'ilay olona ao anatiny. Ny antom-pisian'ny trano dia ho an'Andriamanitra. Avaly an'Andriamanitra, atateraka amin'ny planin'Andriamanitra, atonga ny olom-bovonjy. Dia mandrafitra amin'izay izy, dia mandrafitra amin'izay izy, dia mampiasa amin'ny mpanompony izy, dia zahay mpanompo, dia aorinana ihany koa izy mpanompo, dia misy hafa be dia be atsangana ho mpanompo, andrafitra zavatra tokana, lay tranon'Andriamanitra. Ozy hoe misy zavatra tsy tateraka eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra, ny hery tsy tateraka eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Fiangonana tsy manan-kery, fiangonana ankehitriny. Be dia be, mameno tanàna zay tonga ray mafeno collision, tsika ihany mbola tsy tao loatra eto. Efa nisy naminany ihany izy fa tsy tateraka mandraka ankehitriny, nisy nanontany rahalahy aimable hoe lasa iza le fiangonana dia ao ny collision moa izy le ankizy kely. Tsy hainy le hoe Antsahamanitra dia any ny collision moa izy. Ozy rahalahy aimable hoe ohatrany tsy possible zany ka. Be dia be ny olona fa tsisy ny hery. Satria manina tsy mety harafitra ny olona. Izay tian'ny olona atao ihany ny ataony. Izay tiany ekena ny ekeny. Izay tiany tanteraka ny tanteraka. Misy zavatra be dia be fa mipetraka ny anatin'ny foany.
raha tiantsika no trano arafit'Andriamanitra dia mila manaiky antsika ho amparaisina. Mila manaiky antsika miala amin'ny tombontsoa antsika manokana. Zay raha hitadin'ny tombontsoanay manokana tsy nanao zao fanompony zao asa ange zao. Misy fahoriam-panahy be dehibe igny, misy olona manontany ako efa manina. Za zany olona karazan'olona tsy dia mazoto loatra amin'ity resaka batisa ty. Tamin'ny 2018 ngamba nanao farany teto dia nisy rahalahy roa fotsiny ohatrohatr'izany natao. À chaque fois le izy tena isaka zay mandeha dia ny résultat tsara indrindra dia 50% ny olona atao batisa ihany miorina. Zany zao ohatrany hoe enona zany dia ohatrany hoe mampimely izy fa misy impact any anatina ihany zany. Misy alahelo any anatina ihany hoe le olona efa afatra efa enao hoe voafiltre ao amin'ny tompo ny fampizarana. Efa afatra efa enao hoe tsy enao no mamorona na enao no te azo olona na enao no tanangon'olona fa tena hoe Andriamanitra no maniraka anao mbola hitanao foana hoe ny andalana iny mbola ahoana ihany ary zany misy voafafy mbola tsy izy ihany. Misy impact any anaty zany zavatra zany. Dia lasa mitondra fahalainana le hozy ako hoe tsy sitraponay ny anao fanompona. Tsy mitady tombontsoanay manokana izahay. Mahafinaritra nge antsoina pastery efa tsy tapitra treo nge fiainana pastery. Mahafinaritra ny mena voninahitra aniverserako zao amin'ny anina dia efa mba niomakoma nareo menakavy mahafinaritra zany. Fa intelo isan-taona le izy le ohatr'izay. Fa ny 362 autres jours ny 283 andro ambiny mafy ny fanompona. Ary miatra ny anatin'ny sentiment, miatra ny anatin'ny fo ny anatin'ny saina. Fa tafapetraka ao anatin'izany za tsy velona ho amin'ny tenako. Laviko ty tenako ty, laviko ny besoinko, laviko ny mahazahoa dia manaiky ako sady andrafitra ny miara-mirafitra amin'olona zay nasain'Andriamanitra hiaraka amiko. Zany mantsy ny sakana. Zany ny problema n'ilay briky. Mahatonga n'ilay briky mikisaka. Rehefa mikisaka ianao dia hozy ako ataon'ny olona toko. Rehefa tena tianao no andeha irery dia ataon'ny olona seza ianao. Petrapetrahana, anjonoana. Iny, zay ny asanao, anjonoana. Nefa ny trano miandry etsy ho arafitra amin'ny alalanao. Misy fanolora-tena, misy fandavana tena be dehibe tadiavin'Andriamanitra ao anatin'izany. Tranon'Andriamanitra isika. Amen. Trano tian'Andriamanitra arafitra isika ary eo ambonin'ny rindrina irery ihany no azo andrafetana anao. Eo irery ihany ho Jesosy miresaka raha misy sampany izay tsy miraikitra amiko. Dia tapahana izy tsy mahavoa irery izy, tsy afaka mamoa irery zany ianareo, misaraka amiko ianareo, tsy mahay manao na enina na enina. Zany no hiaretana, zany no handeferana amin'ny zavatra maro isan-karazany. Zany ihany koa nanaovana ilay intégration na fidirana an-tsehatra. Rehefa tsika hanao fivadikanina zao, inona ny atao anatin'izany fivadikanina zany? Ny olona rehefa fivadikanina raikitra amin'izay ny lista. Ela ny andrasako an'ity. Loloha tomboka introduction Jesosy mangataka mikasika ny ankohonako. Zay makasika azy rehetrarehetra amin'io lasa amin'izay fanamboarana resaka amin'io zao tompo hitanao ny miditra ao amin'ny développement tsika lay fidiram-bola Jesosy. Izy ty dia resaka matotra mihitsy ty fampiresako aminao ity fa ity mampiady anay mivady matetika mihitsy. Mangataka aminao tsy misy tsy hainao atao, tsy misy fahagagana tsy hainao atao. Anofy miracle fidiram-bolako. Ary ny conclusion ny zanako Jesosy. Zanako. Ho tenao ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ianao. Hitanao adidiko ihany koa ny amin'izy ireo. Desao. Fa rehefa fadihanao an'izay mbola tsy nanatrika an'izany, so an'izay manatrika an'izany ihany koa. Ny fifadikanana atao hoe dia fanolora-tena ny teboka voalohany, faharoa fivavahana ho an'ny hafa.
Zahay tsy maintsy mivavaka ho anareo. Tsy maintsy. Raha mbola misokatra ivavy tsy maintsy mivavaka ho anareo satria zay natao hoe trano arafit'Andriamanitra, zay natao hoe asa mpitamarika mahay mandrafitra an'io biriky io. Mijery ny position tokony asinan'io, ahoana ny tokony andrafetana an'ity, aizandray ny tokony atao zao, tokony hiakatra le rindrina za, tokony asina banga aloha, asina varavarankely. Tokony antso an'ilay mpanao tafo aloha sa aiza ho aiza fandeha le izy. Zany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy biriky foana ny ahodikodina tedavina nje atsarany ao, ahoana ny atsaran'ity biriky anankiray ity. Ny mahatsarany io dia ny mipetraka eo ambony rindrina, dia mahasoa an'ilay ao anatiny. Zany zavatra zay tokony orina ao anaty fony ny vahoaka an'Andriamanitra, ary zany mifampizalatsika eto mba tsy asony tena anao intsony ianao, fa asony trano ray manontolo. Amen. Zany ny sitrapon'Andriamanitra, zany ny tiany Jesosy Kristy. Zany lay ambara ny Efesianina 2:2 izay novakitsika teo. Nanga jerentsika, za zany tena lazaiko anareo, nisy fotoana tena malahelo apo mihitsy ny mandinika ny zavamisy sy ny zavamitranga eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Eo amin'ny iverensika vakina lay Efesianina 2:2. Faharoapolo. Natsangana teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra. Ao am Jesosy no irafeta ny rafitra rehetra. Zay aloha le conversion. Azonao? Azonao ve aloha? Ao am Jesosy ny irafeta ny rafitra rehetra. Nateraka indray am Kristy ianao, dia mirafitra ao am Kristy. Fa rehefa avy eo am'izay, mitombo tsara ho tebolo masina ao am tompo, ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra. Zareo tsara, hozy izy hoe ao aminy no. So dia hoe samy aorina. Miaraka, ensemble. Tsy manderery. Andriamanitra tsy mitiravy biriky anankiray. Raha tsisy atao izy koiny foana no dinidiniana eo. Solasolaina eo dia kasokasoana, dia rabotena, dia atao zany dia daviny biriky io e. Amboarina ny rirany dia atao manjelatra, izay koa nisy biriky anjelatra, tsy possible zany. Ny biriky raha iny no karakaraina mandrakariva eo, tsy ny trano no karakarain'Andriamanitra. Azonao ve zany? Ny trano no karakarain'Andriamanitra. Ozy nanome ohatra tany amin'ny fotoana lasa hoe izaho tsy hitory fitiavana amin'ny akibe tongotry ny vadiko. Tsy possible zany iondrika eo mahafinaritra. Na izy ary mety sahiran-tsainany amin'izany tena sao dia nisy mipika ary tany amin'ity fanompona lavy ty. Fa ny vadiko ny hitoriako fitiavana. Za tsy manasoa aiza koa ny alalako izay asoa ny akibe tongony ihany, izy no manao izay tiany atao amin'izy io. Fa izy no asiako soa, izy no karakaraiko, izy no jerijereko, izy no ataoko izay tokony atao rehetra, dia anjara ndray no mikarakara izay momba ny tenany. Dia tahaka izay mihitsy ny eglizy n'Andriamanitra. Jesosy dia manasoa ny eglizy ensemble en entier. Manasoa ny vatatrano, fa ny eglizy amin'izay no manomboka mijery tsirairay avy. Manahoana ny akibeko, manahoana ny akikeliko, manahoana ny volo, manahoana ny zao, zay le membre tsirairay avy. Azonareo? Azonareo le izy. Zay ny ilantsika fifamatorana. Fifamatorana. Ny akibe tsy afaka masoa ny tenany. Le akibe zany mety foana na le somary ngodangodinareo. Dia ny akikely zany le somary le natsanga manatsoa tamin'ny anay. Fa na iza n'iza tsy afaka manasoa ny tenany. Fa ny vatana ny manasoa ny abany rehetra. Za te hampahery anao hoe tsika tsy natsoan'Andriamanitra anderery. Tsika tsy natsoan'Andriamanitra soa ny tenantsika. Tsika natsoan'Andriamanitra ny tsirairay avy anasoa ny egliziny. Ny egliziny dia tsy testameta taloha intsony ka hiaraka tsika anao décoration. Mety miara manao an'izay tsika. Mety mahoava fotoana hoe ndao tsika mba ndray sabotsy, ndao hiaraka nadio an'ity trano ity, efa zay plaisir ho antsika manokana izay. Ary raha faly ary Andriamanitra mahita an'izay, tsy le trano madio sy milamina no mahafaly azy, fa le fotsika iray miara manao an'izy. Azonao ve le zavatra? Le tsika miray fo, tsika miray saina, tsika miara mifaly anao zavatra anankiray ho anazy, zay no mahafaly azy.
fa tsy hoe tsara reto zanako reto anjereo nasindry zareo tena nataony tsara tare le trano mety mihitsy tena nivitanandry zareo ny bafy lafarany lafo indrindra ho azy za ho azy zany mba zay sy tiavan'Andriamanitra amin'ny anjely tanao ry anjely io bafy lio 100 millions vidin'io na tsy paipaka izy menakavy vitanana anio alleluia falitsika le alleluia amin'io dia rain'Andriamanitra dia rahateny izy tsy mampiotsina an'Andriamanitra zany fa le fo miray le fo miara-misaina le fo miara-mitady izay asoany fanjakan'ny lanitra miara-mitady izay asoany zanak'Andriamanitra le fo mieritreritra sy mihevitra ny hafa hozy Paoly amin'ny fanetretena samy manao ny namany mihoatra noho ny tena ny Filipiana 2 ihany misy an'izay 7 samy manao ny namany zay ianao ny atao hoe arafitra fa rehefa mandeha rery ianao normal be ianao raha tsy afaka ny eritreritra an'izany izy ka ianao rery ariko izy no eritreretinao eo tsisy fa rehefa miaraka afaka mifampitondram-bavaka afaka mifampitatana afaka mifakahery afaka mifampizarana dia kely monja ary ny azo atao lay foy ny efa hitan'Andriamanitra amen zay no mahatonga antsika angonina ty fa tsy hoe zay no te hanangon'olona raha sitraponay tsy hanangona an'izan'izy zany raha sitrapoko efa ela ny tsisy tsony ty fanompony ty resaka mivady ao am-pandrinana fa tsy azo tantaraina be andao raha anatena le anina sisa ny tazoma andao ajanona le ao be mihitsy raha sitrapony nofo fa ady agniny komba atao anatin'ity fanompony ty raha omeko sationany ray fotsiny ianao vao nanomboka fanompony zay vola 1 million avy any am-posinay no mivoaka isan-kerinandro atotona ho amin'ny fanompony nakamoramanga io zany olona 5 ny ale any rakitra 540 vola mivoaka am-posinao 1 million nandritra ny 5 herinandro zay olona 5 foana ny hita eo rehefa après-midi mba mahita ny voary fa maraina dia olona 5 mianaka dia ohatran'ny nampamekely tamin'izany fotoan'izany mifampiandry dia mifampitazatazana zay avy Antananarivo mieritreritra ho avy ve izy 5 mianaka izy 5 mianaka Moramanga mieritreritra tonga ary vesaery zareo sao dia efa niabandonina dia fakahita eo amin'ny lapan'ny tanàna ohatra dia sahotsikitsiky ay mbola reo kay ay mbola saka ay zany ny komba zany ny ady tsy isy manana sitrapo raha olona mitady ho an'ny tenany tsy hiditra ao anatin'izany resaka zany investissement reo fitaovan'ireo reo tonga dia natao fotsiny tony batery tony tsy nanisany ina moa ny anaran'ity izy première génération tamin'izany volany posy daholo ndao hividy batery ty clavier ty somary azo talolo ty efa boaika antitra io hitanao vaky ty aiza moa le izy ty dia ty accidenté zay tamin'io tonga dia ny traverse atao bilao an'ilay tomobile fa vitanana an'io 4 millions fa tsy solany zany ndao ndray toizany efa resy ao anatin'izany ndao ndray toizany inona ny anoizana ndao anao évangélisation ohatrina ndray zany évangélisation zay vidiny eo vidiny 18 millions lany fa alefaso mandrafitra n'ilay tranon'Andriamanitra tsy mitady ho an'ny tena amen fa mitady ho an'Andriamanitra rehefa mirafitra ny trano faly Andriamanitra zany zavatra tiana ifampizarana amintsika amin'ity androandroany ity ka tsika tsy velona ho an'ny tenantsika tsika tsy tonga manompo eto eny mety hoe tonga eto ianao mahazo aina ianao mahazo zao fa mba tokony hipetraka ny natao fona ihany koa masoa ny hafa ny fahatongavako eto amen za mahatonga antsika mifampitatana za mahatonga antsika mifampivavaka za mahatonga antsika miaraka za mahatonga antsika manao an'izao karazana aktivité rehetrarehetra zao araka ny teneniko hoe mandeha any fiangonana hafa ianao be dia ianao raha ato tranon'Andriamanitra tsy mahazo any tokotany raha te hiresaka ato indray ianao ankoragena miresa ataovy izay hifandraisana satria maninona piraisina ho tranon'Andriamanitra ifampitantana ifampahery atonga antsika tena fonenan'Andriamanitra ary efa fonenan'Andriamanitra tsika dia tanteraka lesako aminao teo misy herin'Andriamanitra miasa ao amin'izay fa zay hoa faiblesse ny eglizy ankehitriny ay ny olona rehefa mivavaka taloha
Niovitrovotra ny trano ipetrahany tsy hoe hitady zay ampiovitrovotra nyity tsika akory. Tsy an'le izy fa le tena présence n'Andriamanitra hitanao mba vakiny iny asan'ny apôstôly. Za tena midongo mihitsy rehefa mahita ny tena tsy mety kosa zany Andriamanitra. Fa maninona ny olona mahita an'izany zavatra zany? Maninona ny olona maheno an'izany zavatra zany? Maninona ny olona mahita an'izany olona afaka zany, mahita zavatra be dia be, mirehitra folon'le olona. Maninona izay aty amin'ny vaninandro iainanay tsy mahita an'izany? Satria le biriky samy manao izay tiany atao. Tsy nareo ny diso akory. Fa izay ny antopisiany izao fanompoana izao andrafetana antsika miaraka. Ilazana amintsika fampilanin'Andriamanitra ho antsika. Dia tsy ho anao manokana fa ho an'ny eklezia. Dia rehefa manolo teny ianao amin'izany dia arafit'Andriamanitra ianao dia mahazo aina ihany koa ianao. Mitombo, izay le ambarany teo. Eo amin'ny 9:20, ao amin'ny irafetany rafitra rehetra ary mitombo tsara ho tebolo masina ao amin'ny tompo. Ary ao aminy miaraka orina koa nareo ho fonenan'Andriamanitra. Amen. Rehefa miaraka ohatr'izao tsika, fonenan'Andriamanitra. Monina eo anivontsika Andriamanitra. Na aiza na aiza, na eny amoron-drano, na eny ampialaty sasatra, na manao fiderana isika, na miara mifaly mihinana masikita isika. Rehefa ao amin'le izy, rehefa orina ao aminy, fonenan'Andriamanitra foana. Amen. Atsika hitsangana ankehitriny dia samy mamresaka amin'ny tompo. Samy manolotra ny tenany, ampitombo, ampandroso alay tepolon'Andriamanitra. Mba tsy olona mandray fotsiny. Raha vao mandray fotsiny ianao dia reraka eo ianao. Fa rehefa vonona ianao ampandroso an'ilay fiangonan'Andriamanitra, ilay tenany Kristy ihany koa, dia misy asan'Andriamanitra ny natao fona ary mandroso ianao ao aminy. Raha maniry harivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 sasany, ny talata amin'ny 12 sasany, ny alarobia amin'ny 12 eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotovoka.